Tanterahana ny 5 sihana Desambra avy izao eny amin'ny seranam-piaramanidina eny Ivato ilay hetsika salon de l'aviation civile izay karakarain'ny Madavision sy ny ACM. Sary mitondra antsika ny fanampanazavana mahakasika izay indrindra dia ho arahintsika. Tsikaritra fa tsy ampy ny mpiasa manana ny fahaizana ilaina eo amin'ny sehatra ny fitaterana anabakabaka. Azo lazaina ho sehatra mamorona asa maro anefa izy ity. Ho fanairana ny fitiavan'ireo tanora ny asa mifandraika amin'ny fitaterana anabakabaka dia mikarakara hetsika antsoina hoe salon de l'aviation civile, ny aviation civile de Madagascar na ACM, ny 5 sihana Desambra ho avy izao eny amin'ny seranam-piaramanidina ny Ivato. Raha aby amin'ny lafiny teknika dia eo ny hoe mahatsapa hoe inona no ny avin'ilay lesika dia eo amin'ilay tsy fahampian'ilay olona, ary tsy mihaona koa tsy fahampian'ilay olona fa tsy misy mila ampiana koa zany eo amin'ny resaka fiofanana na formation satria ato amin'ny sehatry ny abakabaka mampiavaka azy angambany dia azo singana tsara hoe ny olona miasa atao aminy dia mila fiofanana ety amboloany dia amperinasa dia misy spécialisé agozona foana zany le fiofanana ary misy fitazomana reny niveau ana fiofanana reny mba hanamarinina hoe tena miasa arak'ile norme exigentsika moa eo amin'ny fedino ACI dia misy critère koa formation fa tsy toute formation dia isaka ny safana tsara aby dia efa misy hoe formation andrasana amin'ny tsirairay amin'ny sehatra fiasana misy azy reny. Ny mpianatra ireo mpiasa eo amin'ny sehatra ny fitaterana anabakabaka ary ny zarababe-mbahoaka amin'ny ankapobeny no kendrena amin'ity hetsika izay karakaraina ACM sy Madavision ity. Tanjona ny fanomanana ny tany-ketsa. Dia tsikaritra fa tsy ampy olona technicien tsika eto na ny administration na ny société ny industrie miara-miasa amintsika manaina be satria ny sécurité mibanjentsika dia mialatsika tena tokony les fonctions partagées et responsabilités identifiées ka ireo mila olona feno eto amin'ny sehatra ny transport aérien dia efa mivitsika izao dia mila manomana ny relève zay no antony anambarana hoe fijery hoe mety d'avenir ilay izy. Anamarika ty hetsika ity ny valandresaka rahinady hevitra varavarana misokatra fisariana tombola azona tapakila manainga makany ivelany na eto toerana baptême de l'air ary fianarana manamory fiaramanidina. Ny vory niaraka tamin'ny Madavision sy ny ACM teny amin'ny seranam-piaramanidina ny Ivato ireo mpandray anjara misolo tena ireo sehatra maro samihafa ao anivon'ny fitaterana anabakabaka.